avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra ny vaovao. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra ny vaovao. Anomboka amin'ny fomba ofisialy raha mipitso ny fikonan-doam-pirenena izay ho tarihany FFKM ka iantsonany rehetra paikady iraisana no apetraka ka tokony hifanaraka amin'ny vokatran-drasana. Misokatra ho an'ny rehetra ny fandraisana anjara amin'ny fikonan-doam-pirenena izay hosokafana amin'ny fomba ofisialy raha mipitso isan'azy fanasana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina raha ny fanazavana. Vola 8.20 miliara ariary avy amin'ny compte bancaire Mamy Ravatomanga no nogiazany Arahi. Efa misy ampahantafiditra anatin'ny compten'izy ireo ary mbola tsy maintsy manaraka adingana ny fampidirana azy manontolo. Hofoanana ny bay ary mijanona ho an'ny fanjakana ny réserve foncière touristique ho an'ny ministre Lilson René de Roland Androany tany Nozobe. Anvelany mpanao gazety 7 no namony ainy teo ampanatanterahana ny asany maneran-tany ny taona 2022 araka ny tatriny RSF na ny Reporters sans frontières ny antsiprian'izay. Mgadondeny amin'ny valoralina fotoana ny fampilalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba ato amin'ny kilasy tongivavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha hanokafana ny fiarahana anomboka amin'ny fomba ofisialy raha mipitso ny fikonan-doam-pirenena izay ho tarihany FFKM ka iantsona ny rehetra ihany koa paikady iraisana no apetraka ka tokony hifanaraka amin'ny vokatra andrasana ihany koa matoa andatsoratra. Anomboka amin'ny fomba ofisialy rapitso ny fikonan-doam-pirenena izay ho tarihin'ny FFKM ka iantsonany rehetra na fikambanana na antoko politika na antoko-pinoana tsy hanavahana fa omena sehatra avokoa ny rehetra hoy ny ministra tompon'andraikitra. Omena sehatra bebe kokoa ny eny fotony hoy kosa ny eo anivon'ny FFKM izay efa voalaza fa misy ny teti-bola hiatrehany izany. Efa samy niomana avokoa ireo antoko politika, fikambanana sy ny maro hafa hiatrika izany feonambe izany. Tanjona ny ahafahan'ny rehetra tsy hankanavaka miara-midinika sy mifampizara hevitra momba ny fiainam-pirenena eo amin'ny sehatra rehetra. Ajoro aorianan'ny fikonan-dony ny Repoblika vaovao eto amintsika hoy ny filoham-panjakana ny Herinandro Lasateo ary naneho favononana iaino sy hitondra ny entahitan'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana. Paikady iraisana no apetraka ka tokony hifanaraka amin'ny vokatra andrasana. Maro tsy tambo isaina raha ny entahitam-bahoaka no resahana indrindra amin'izao fotoana sy vaninandro misy antsika izao. Samy manana ny marary azy ny komina tsirairay avy eto Madagasikara, ny faritra sy ny distrika. Tafiditra ao anatin'ny entahitam-bahoaka ny fanajana ny zo sy ny fametrahana ny demokrasia. Zo aneo hevitra, zo hifidy, aneo safidy politika ary indrindra hiasa sy anoana ny gouvernemanta amin'ny fomba mangarahara. Entahitan'ny vahoaka ny fanekenany mahasamihafa ny faritra, ny fomba fiteny, ny kolotsaina, ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-olo-pirenena. Entahitan'ny ponina ny tsy isian'ny kolikoly sy ny fanilena intsony. Tsy tokony hisy ny fanavakavahana ary hitovy daholo eo anatrehan'ny lalàna. Entahitan'ny vahoaka ny anatsara ny toe-karena, ny sosialy ary indrindra ny toe-karem-pirenena ka mba handroso amin'izay Madagasikara fa tsy hiemotra lava. Irarenany sy ny fiarovana ny fiainana, ny fananany olo-pirenena
ary ny fanajana ny fitipika ara-dalàna, irarinany sy ny lalana tsara, famatsiana rano, herinaratra, sekoly ary fitsaboana ho an'ny rehetra. Fa ny tena etaeta sy andrasan'ny mponina ihany koa dia ny fanovana sy ny fanatsarana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Fotoana izao hanatsarana izany fanaovana politika izany. Mila fotoana lava izany rehetra izany, ary mety ho izay ve no nametrahana ilay hoe enim-bolana. Zava-dehibe io fikaonam-pirenena io, fa ny tena zava-dehibe dia ny vokatra ho azo avy aminy. Fotoana lany sy vola lany fotsiny ihany zany, raha tsy misy fampiarana sy fanarahana izay hevitra tapaka. Fotoana lany fotsiny raha tsy misy fiantraikany mivantana, raha tsy misy ilay fanovana sy fanavaozana notakiana. Izany hoe rehefa voangona ireo totakevitra samihafa, miainga veny fotony dia avadika ho volavolan-dalàna, na lalam-panorenana zany na lalana hafa. Io resaka lalàna io izay miteraka olana eto amintsika raha tsy ilaza fa tsy ny lalam-pifidianana. Maro ny dingana tsy maintsy arahana izay miainga amin'ny fametrahana tanjona mazava ny politika ny fanavaozana tiana apetraka eto Madagasikara. Ohatra amin'izany le hoe mitondra fanatsarana ara-panjakana, ara-tsosialy sy ara-toekarena. Mila avaozina ifanaraka amin'ny fanehoan-kevitra ireo fandrindrana ny fandarana asa samihafa, mifanindran-dalana ary tsy afa-miala amin'ny fikaonan-doha, ny fanabeazana sy ny fanofanana mikasika ny zon'olombelona ary ny demokrasia. Tsy ampy fahalalana sika raha demokrasia no resahana, ary samy manana ny heviny sy ny fomba fijery ny manoloana izany ny rehetra. Ao anatin'izay fanomanana ny fikaonan-doha-pirenena izay dia isy fanambarana ataony eo anivony FFKM amin'izao alizao, ary zahantsika ho tanterina miandalana atao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany ny votoaton'izay. Fa misokatra ho an'ny rehetra ny fanasana sy ny fandraisana anjara amin'ny fikaonan-doha-pirenena izay hosokafana amin'ny fomba ofisialy rahampitso eny amin'ny CCI vato fony teo anivony FFKM androany. Isanazy fanasana natrika tia fanokafana ny fikaonan-doha-pirenena ity ny filoha teo aloha Andry Rajoelina raha ny fanazavana trany. Diniky ny samy malagasy no atao mandritra ny fikaonan-doha-pirenena, hametrahana ny fanavaozana no tadiavin'ny mpitolona teny Akanja, hanarenana ny firenena. Misokatra ho an'ny rehetra na ny ankolafo-kely politika, ny fikambanana, ny vondron'olona samihafa, ny tanora, tsy hanavahana finoana ihany koa. Ny FFKM no hitarika ny fanatanterahana ity fikaonan-doha-pirenena ity, miaraka amin'ny fiadidina ny Repoblika sy ny ministera-panjakana miadidy ny fanavaozana ary ny mpamatsy vola raha ny fanazavana. Lohalarana ao anatin'izany ireo vondrona na fikambanana izay efa noraisiny FFKM, nanantona ny FFKM hatramin'izay, dia ny ankoatran'izay misy ihany koa ireo vondrona izay tao anatin'ny tolona, dia miezaka zany ny FFKM mba hisokatra ho an'ny rehetra ny fanasana, dia arak'izay isa zakany CCI vato moa zany no hifampizarana ny amin'ny fanasana. Inona no atao eny? Misy ny lanonana ho fanokafana, ary isy ihany koa ny famelabelarany FFKM ny amin'izay hitondrana n'izany dinika izany manerana ny Madagasikara. Nanamafy ny FFKM fa nomena fanasana ireo filoha teo aloha, ary isan'ny nahazo fanasana hanatrika ny fanokafana ny fikaonan-doha rahampitso ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Ny mpamatsy vola voalohany teny malagasy, ary izay ny antony hoe anisan'ny anatrikenya ireo izay efa nanolo-tanana ny hanao famatsim-bola amin'ny ampahany, fa ny rarina indrindra dia isika malagasy no amatsy vola. Mariny eo tompoko nasaina ny olona rehetra anatin'izany ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina mivady. Mbola tsy nahazo confirmation izay hatreto hoe ho avy sa tsy ho avy. Rahampitso alarobia amin'ny 9 ora maraina no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny fikaonan-doha-pirenena eny amin'ny CCI vato. Atomboka amin'ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana ny fotoana, tsy arivona trany, aritra enim-bolana ny fikaonan-doha-pirenena. Mandritra izany no andrafetana ny tondrotra hamaritra ny fanavaozana apetraka eto amin'ny firenena. Fa tokony hiavaka ary izy vokatra azo tsapain-tanana hoarina tamin'ireo fikaonan-doha-pirenena izay tia hotariany FFKM iarahana amin'ny fitondrany ny fanavaozana ity. Miantso arak'izany ireo ben'ny tanàna ny ampidinana ny fakakevitra hatreny amin'ny fokotany ahafahana mampandray anjara ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa. Onona sainy. Ankatoko ny fanamboana ny fikaonan-doha-pirenena, maro lafy ny fanehoan-kevitra. Isan'izany hoe raha ny FFKM manompo karakara ahoana ireo fiangonana zandriny,
ahoana ny afana makanevitra ny vahoaka malagasy 3 tapitrisa ny finiavana no ilaina hoy ny ben'ny tanàna ary ny fametrahana amin'ny toerany ireo eny fotony. Ny FFKM dia manana ny rantsany ety fotony ety anivon'ny commune ary tokony hiatomboka farafaratsiny raha ohatra ka tsy vita ny sapokotany dia tokony ety anivon'ny commune zany hoe ny commune ny sefipokotany ny ben'ny tanàna miaraka amin'ny FFKM ety fotony no maka ny hevitry ny olona hoe inona marina ny fanovana tiany vahoaka malagasy ho atao ato anatin'ny fikiondam-pirenena. Ny FFKM mitarika ny ben'ny tanàna ny sefipokotany sy ireo mpitondra fivavahana na eo ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana ety anivon'ny fokotany. Zany zavatra vitandray andro zany rehefa tena atao ny logistika an'izany ane tsy dia mila ina fiangonana be dia be ahafahana miady hevitra ahafahana mikondoa raha ohatra ka hoe resaka fititsiana no atao be dia be ny zavatra hoe afaka ifampiasana fa ny zava-dehibe dia zao hoe miainga avy ety fotony ny foto-kevitra tokony hoentina fa tsy zavatra efa voavolavola any tia napetraka no forcena apetraka. Efa misy ny rafitra eny fotony tokony ho ampiasaina ireny anamorana sy anafanganana ny fomba fiasa hoy ny faneho-kevitra. Raha ny tsara indrindra dia eny ny hevitry ny avy eny fotony dia ohatran'ny izay eto amin'ny commune Ambohidratrimo zao na eno raha ny fokotany rehetra mihitsy ny hevitra avy eny amin'ny fokotany fa io kosa nefa miankina amin'izareo mpandamina sy mpandritra satria miankina amina fotoana sy moyen no ahafahana matanteraka an'izay dia antena haiko fa ry zareo mahalala ny tena mety fa izay ety fotony tena pare vonona tsara ifanometanana ny faniterahana ny fokonandoha ho an'ny firenena. Zay zao manana SLC zany efa isan'ny endrika anankiray fikonandoha atao eny fotony azahoana ny hevitry ny isapokotany sy fa solotena ny vahoaka no mitondra an'izay hevitra zay rehefa avy eo ny zay ety fotony ary maniry zay tena maniry andray anjara mavitrika. Samy manana ny fomba fijeriny amin'ity fikonandoam-pirenena ity ny ankolafikery samihafa. Ny iraisana tokony ho hevitra avy amin'ny vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka malagasy no hivotra aorian'ny fandravonan'ireo fikonandoa manerana nosy ary tsy hivoana amin'izay ihany koa ny fanatanterahana azy. Ho hitantsika eo izay fanambarana nataony eo anivon'ny FFKM mikasika ny fikonandoam-pirenena izay rehefa avy eo fa vola mitetina 7.20 miliara ariary avy amin'ny compte bancaire mamy Ravatomanga no nogiazany teo anivon'ny RAI raha ny fanazavana avy amin'ity sampandraraha ity androany. Efa misy ampahantafiditra amin'ny compten'izy ireo raha mbola tsy maintsy manaraka dingana ny famodirana azy manontolo. Ankilan'izay hanamafy ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany eo anivon'ny samifine ahafahana manamora ny fahazahoana vaovao mikasika ny vola sy ny fananany malagasy lasa any ivelany hoy ny tale jeneraly nahavita fianianana tamin'ity androany ity. Tsy aro asoarvelo. Miisa 7 ny compte mamy Ravatomanga no giazany RAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites hoy ny tale général vavao n'ity sampandray RAI ity androany mitetina manodidina ny 7.20 miliara ariary ny totalim-bola ao anatin'ireo compte ireo ka efa tafiditra anatin'ny compte de consignation any RAI ny ampady amin'izay izany hoe manodidina ny 20 miliara ariary eo mbola manaraka antana tohatra kosa ny famindriana azy manontolo raha ny fanazavana. Efa misy didim-pitsarana navoaka amin'ny fitsarana malagasy taterana efa tanteraka ny gel zany antsika miteny zao vita iny fiaraha-miasa Maurice efa niteneniko teo ihany koa zany efa nisy an'le task force ho anatsangana zany tsy maintsy mifanatona amin'ireny zany ny RAI andiniana ny mety ho fanataterahana ny izay fampidiny eto Madagasikara n'le arem-pirenena lasa le izy misy didim-pitsarana maorisiana iny zany tsy koa dia hoe taterahana be tany eto amintsika misy pitsopitsony koa ny fanataterahana an'ireny zay ny ministère fitsarana moa zany misy tokony andraikitra voalohany amin'ny fanataterahana an'ireny tsy maintsy reson'izay tsy nanome tokony RAI sy ny samifine fa tsy maintsy isy ny fanadihadiana n'ity mpandraraha malagasy ity amin'ny alalan'ny fifampirarahana amin'ny délégationna malagasy any Maurice na ny task force sy ny RAI ary ny samifine manoloana ny raharahany antoerana amin'izao fotoana. Ankoatr'izay fanamby apetraky ny samifine ankilany fanenjehana ny vola sy fanana ny malagasy lasa any ivelany tsy maintsy atao ny tale général vavao n'ity sampandray RAI ity ny atafidirany Madagasikara anatin'ny vondrona ahafahana mahazo vaovao ara-potoana mahakasika ny vola sy fananana lasa ny ivelany ahafahana ihany koa misaraka fampiasam-bola ataony mpandraraha malagasy sy vahiny. Ny asa indray ny asa moa mitohy
ny fanamby dia tsotra ny voalohany ny fampidirana samifina ao anatin'le groupe egmont izay vinavinaina ho tanteraka amin'ny 2027 raha tafitra amin'ny groupe egmont samifina moramora mitsika raha le ohatra hoe dossier nanontanianareo zao ny mahazo information avy amin'ny velany amin'ireny vola sy fananana malagasy lasa ny velany ireny. Ny fanamby faharoa efa nanomboka ny fanombanana Madagasikara izay miresantsika le atao hoe évaluation mutuelle niveau GAFI zany dia ny fanamby zany dia niatra fa voantsika ihany koa noty tsara be tsy latsany Madagasikara anatin'ny liste grise. Izy tsika tsy maintsy misoroka ny famatsim-bola ny fampirimana raha misy olona manao asa fampirimana manodidina Madagasikara, ny olona manomana asa fampirimana any zany mety hoe eto Madagasikara mialokaloka na eto Madagasikara manangona vola na manadio vola anaovana an'ilay izy zay tsy maintsy edivantsika eto Madagasikara. No tanterana androany teny amin'ny fitsarana tampony Anosy Ankila ny fianiana ny tale jeneral ny sampandrara malagasy adiny amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola amin'ny fampiororona na ny samifinina. Andriamatoma Amtina Razonarson izay efa tale jeneral teo aloha ary voatendry indray hitariko ravitra io sy ny tale jeneral ny Aray Rajonson Rado ny maraina teo. Lanona pitsarana natrehany mpanolo-tsaina avy eo anivon'ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika misa telo. Fatratraran'ireo trondro vaventy no anaporofona fa mahomby ireo rafitra miady amin'ny kolikoly eto amintsika. Takinina amin'ireo rafitra ireo ny vokatra azo sapahitanana amin'izao andro ny fanovana izao. Hono teo anivon'ny Transparency International nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny kolikoly tamin'ity andro an'ity. Tojondrina Tahiry. Ny tsy fahazakany ny vahoaka itsony ny kolikoly tafahoatra nataon'ny mpitondra teo aloha no isany napopoaka ny tsy vahoaka faranteo hoy ny Transparency International. Nanana rafitra maro miady amin'ny kolikoly i Madagasikara saingy tsy mandroso ny ady amin'ny kolikoly ary miaratsy hatrany ny naoty azony Madagasikara tao anatiny taona vitsy farany. Ireny zavatra ireny dia tsy maintsy nitranga satria rehefa be loatra le kolikoly fizaninao loatra le olom-pirenena dia ireny ny vokany. Tokony tsy ho gaga zany tsika hoe nisy ireny zavatra nitranga ireny. Kanefa tsika koa rehefa nanao an'ireny dia miteny tsika hoe anao fanavozana refondation anova firenena, anova fomba mampanao dia mila mitazona an'izay teny izay zany hoe rafitra eo ihany fa toe-tsaina ihany koa lalàna fampiarana an'ilay lalàna sy fanasaziana ireo izay tsy manara-dalàna. Andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly dia niresahana manokana ny tontolon'ny fifidianana satria na hoelana hoaingana dia tsy maintsy hifarana amin'ny fifidianana ihany izao zavatra lehantsika izao. Omanina jeny izao mba tsy hisiny hoe eo apotomotsitsika voatezitra indray hoe tokony izao, tokony izao, tokony izao. Tsy naomby ve ireo rafitra napetraka hiady amin'ny kolikoly? Io ny fanontaniana mipetraka amin'ny mpitondra ankehitriny manoloana ny vokatra azo tao anatin'ny taona maro farany. Nambaran'ny Bianco androany fa ny ady dia misy ary miasa mangina izy ireo. Manomboka izao tsy ionina fotsiny amin'ny fanagadrana ny fanasaziana ireo olona tratra nanao kolikoly fa ho alaina ireo fananany. Nitondrany fanazavana ihany koa ny hoe fa maninona no tsy eo amin'ny fahefana intsony ny olona iray vao azo enjehana. Tsy mahomby intsony raha ionina amin'ny fanagadrana foana ny fanasaziana fa tsy maintsy mirosontsika amin'ny famerenana amin'ny loniny ny zavatra nangalarina averina amin'ny fanjakana averina amin'ny vahoaka ny zavatra nangalarina ny vahoaka. Raha zao nge zavatra misy raha le olona zany mbola famonjana foana manisa taona izy eo ohatra 5 taona fotsiny mandeha ihany maximum dia anatin'izany izy miafiafy fa miverina avy amin'ny 5 taona izy ny mpanefefo indrindra dia lasa rentable ho azy ny fanaovana kolikoly. Fa raha ohatra ka le fananana no tena giazanao sy averina amin'ny fanjakana mino izahay fa misy fahombiazana kokoa ny ady amin'ny kolikoly. Miandry ny fanatratrarina ireo trondro vaventy izay no heverina fa sarotra samborina teto amin'ny firenena ny vahoaka amin'izao andro ny fanovana izao. Hanaporofona fa miasa ary mahomby ny fisian'ireo rafitra isan-karazany eto amin'ny firenena. Teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Anosy androany no nanamariana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolikoly. Nisy tamin'izany ny fifanaovatsiny sy ny fametrahana ny fanambaram-pananana nataony ny teo anivony ny ministera sy ny hetsika maro samihafa. Iverenantsika eo izay fanamariana ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly izay rehefa avy eo fa ao anatin'ny politika ny fitsitsiana apetraka ny fanavaozana ny hanarenana ny fampiasana solika. Hoy mpanolo-tsaina avy eo anivon'ny fanavaozana ny Repoblika nandritra ny lanonana fanolorana angovo avy amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny samifinina teny Ambohijanaka androany.
afaka mitsitsy volatra any amin'ny folo tapitrisa ariary eo ny fiadidinan'ny repoblika manomboka izao vokatra ny fisilo no fitaovana ao amin'ity sampandrara ity tsiaro soarvelo tsy latsaky ny 12 millions d'ariary isan-taona ny volana alohan'ny fanjakana amatsiana herinaratra ho an'ny samifinatra izay ho ny tale général vavao ny sampandrara ity tafiditra ao anatin'ny fanavozana ny fampisitrana angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro indrindra ho an'ny samifinina izay sampandraram-panjakana miady amin'ny famotsim-bola ho ny mpanolontsaina avo eo anivon'ny fanavozana ny repoblikan'i Madagasikara lieutenant colonel Gervais Andriamiarsoa tombontsoa ho an'ny tontolo iainana ihany koa zany mamaly ny politika ny fitsitsiana petraky ny fanavozana izay anenana ny fampiasana solika raha ny faneho-kevitra zavatra lehibe ho an'ny fitondrana dia ny fahaleovantena amresaka jiro isan'ny fototra lehibe manana olana efamise ho anivon'ny firenena tafiditra ao anatin'ny fanavoazana ny fanovana izao izay tiana petraka izao ary mba hialana amin'ny fandoavana jiro sy ny amin'ny mety ho fatapana matetika sapanjakana tena stratégique tokoa ity samifiny ity raha ny andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena jerena satria ady amin'ny famosim-bola ny resakato ny famosim-bola dia miteraka fatianaka goavana amin'ny fanjakana ary mety apitikizo ny firenena ihany koa raha toa ka tafiditra ny fampiasam-bola ny mpampiororo eto amintsika tsy mampiasa ny herinaratra avy amin'ny drira mahintsony araka izany samifinina manomboka izao afaka mitsitsy vola hatrany amin'ny folo tapitrisa ariary eo ny fiadidinan'ny repoblika izay mandray an-tanana ny fandoavana ny fakturan-jiro ampiasan'ny sampandraram-panjakana ity hatramin'izay raha ny fanazavana hatrany notokanana nandritra ny andro iraisam-pirenena ho any ady amin'ny kolokolo androany ny fampiasan'ny samifinina eny Ambohijanaka ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro panneau solaire miisa 270 izay mamokatra herinaratra 30 kilowatt nanotrina ny lanonana ny mpanolontsaina avo eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavozana ny repoblika sy ny misitry ny angovo sy ny akoranavo ao anatin'izay fanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolokolo izay fa antoliara vetivety miombona amin'ny tanora miady amin'ny kolikoly manangana ho avy anjakan'ny fahitsiny izay ny loha hevitra ny entina nanamarika ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly tamin'ity taona ity ankoatra ny fanamafisana ny rafitra mpanaramaso miady amin'ny kolikoly nanentana ny tanora andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly ny avy eo anivo amin'ny Bianco izay nilaza ny vonina amin'ny fifanohanana ihany koa andao arahantsika ny fanampanazavana ny loha hevitra tamin'ity moa dia nomamevahana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny ady amin'ny kolikoly dia izay zany ny tena mivaingana hoe raiso ny andraikitra ry tanora fa eo andamosinareo izahay na itsika tompony andraiki-panjakana zany na tsika vahoaka dia miara-mientana amin'reto tanora reto satria fantatritsika koa ny zahatra antranga teto amin'ny firenena rehefa mandray andraikitra ny tanora dia tena manova zavatra tokoa dia aleony tanora andray andraikitra amin'ity ady amin'ny kolikoly ity fa omentsika tohana ry zareo ao anatin'izay isan'ny vaovao misongadina ihany koa any Androany tsisy fividianana eto amintsika raha tsy alohavana fanadiovana ho ny filohan'ny senira Kotonarivo Tery taorian'ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny filohan'ny seni teo aloha Andrianarsedo Dama Arsène maro izy ireo mila tsaraina isiny fividianana madio mangarahara sekeny rehetra isorohana nosika sy ireo tsy nety rehetra teo aloha ka eto Andriatsilavo no tanterana ny tolakandro teo ny famindram-pitantanana teo amin'ny filohan'ny seni teo aloha Andriamanto Dama Arsène sy ny filoha vaovao Kotonarivo Tery ny filohan'ny seni teo aloha izay nametra-pialanina araka ny fandaminana anatiny tapaka teo anivon'ny mpikambany Braomaharitra taorian'izay no nanamafisany ny filohan'ny seni vaovao fa tsisy fifidianana raha tsy misy fanadiovana tanteraka izay miainga amin'ny fakan-kevitra nasionaly anomboka rampitso arakaraka izay ho tapaky ny vahoaka malagasy ao anatin' zany fitoanantoam-pirenena zany no amaritantsika ny amin'ny hoe rahovina ny fifidianana no tanterahana inona ny fifidianana atao ary iza no rafitra anatanteraka izany koa sarotra ny mbola ilaza androany hoe ity seni ity ve no anaty tosa an'izay fifidianana na fitsapake vahoaka no tanterahana amin'ny hoavy fa raha ohatra zany ka mbola tafiditra ao anatin'izay felotom-piasanay hatramin'ny taona 7 izay ny fifidianana na ny fitsapake vahoaka atao dia mazava ho azy
ny seny no manatosa ny fifidianana satria izay no voalazan'ny lalam-panorenana manan-kery. Maro izy ireo mila atsaraina isin'ny fifidianana madio mangarahara sy ekeny rehetra isoroana ny osoka sy ireo tsy nety rehetra teo aloha. Misy tsy fenany koa ny lalàna amin'ny feny fifidianana raha ny fanazavany. Matoa mbola mahita sika tompona raiky mpanjakana manao fampelezan-kevitra miandany mampiasa ny fahefam-panjakana am-pelantanany anoanana kandida amin'ny fifidianana maro zay nitranga dia tsy feno zany lalàna. Matoa tsika mahita fa mbola tsy mitovy no enti-manana ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra. Sasany mampiasa hatrany amin'ny 300 lavitrisa, ny sasany tsy manana fa tsy 100 tapitrisa. Matoa mbola misy zany zay zavatra miteraka tsy fitovianjo ny kandida manoloana ny fifidianana dia tsy feno ny lalàna. Matoa tsika mbola mahita anarana miverimberina ny anatin'ny lisy-pifidianana. Matoa isika mbola mahita fanapara-pahefana halabato isan-karazany any anivon'ny fifidianana tsirairay avy any dia tsy feno sady tsy mazava ary ndraray ihany koa tsy ampiarina ny lalàna misy. Ezahana ny anatsarana an'izay ary manana didy lehibe amin'izany sina. Nahato ny fanavaozana isan-taona ny lisy-pifidianana izay tokony ho nanomboka ny voalohan'ny volana desambra lasa teo ary tokony farana ny 5 Mey 2024. Anton'izany raha ny fanazavana ny fahafana mametraka fandaminana, mametraka fanavaozana ny lisy-pifidianana ka hananana lisy-pifidianana feno sy madio. Hodiovina ny lisitra ka irosona ny fanaovana audit mikasika ny lisy-pifidianana ampahafantarana ny besin'ny maro ny vokatra izany aorian'izay. Hodiovina ihany koa ny olona miainga eny fotony ary iroso amin'ny fanadihadiana ny seny. Esorina sy hosaziana izay hita fa nanao ny tsy nety. Ny fanatsarana ny fifidianana no atao fa tsy ny fanatsarana ny seny fotsiny ihany raha ny fanazavany hatrany. Lafomba vao afo fa tsy nisy vokany ny fiaonany indrony antaona teo amin'ny ministerany fitaterana sy ny sendika eo anivo mipiasa amin'ny Madarella momba ny fangatahan'ny mpiasa amin'ny fitakiana fanavaozana ao anatin'ity orinasa an-dalamby ity. Tsy tanteraka ny fitokonana nokasain'ny mpiasa natao omaly noho ny fampiatsoana nataony teo anivon'ny ministera. Hatreto tsy nisy ny marimaritra iraisana ka nilazany tsy emitra amin'ny fanapahan-kevitra ny mpiasa izany hoe ny firosoana amin'ny grevy. Andao arahantsika ny fanampanazavana nentin'izy ireo mikasika izay. Araka ilay fiaonan'ny tena ministera pia niaraka tamin'ireo cadre ary mpiasa Madarella ny alatsinainy 20 Desambra 2024 tamin'ny folora dia tsy nisy nahafa-po ary tsy namaly ny fitakiam-piasa ny fiaonana. Koa eo am-piandrasana ny fifampidinina sy fifampiresahana izay mbola tsy tapaka hatreto dia mampiantona ny fitokonana fahobe ny alatsinainy 20 Desambra 2024. Raha sanatria tsy mifanojo amin'ireo fitakiana nataon'ny mpiasa ny famahana ny olana omeny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fitaterana sy famantarana ny toetrandro dia iroso amin'ny fitokonana fahobe mpiasa Madarella. Hatreto dia tsy nisy valiny ofisialy navoakan'ny ministera amin'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro izay niona taminay. Dia niteny zareo hoe ICR ariva ozy izy na rapitso maraina. Hatreto anefany dia mbola tsy nisy izany. Dikan'izany fampandriana drisa sy fandrebirebenanay mpiasa Madarella fotsiny izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sedvedivety ao anaty tokafoy. Aza misaraka aminay ary. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Ary fandalorana. Azo atao conseil ho anakanapena. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Matapisy soka.
mora diovona sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanapé sady fandriana ary isolant termika ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga avaraliana fa misy refizay ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko a dia izay mafiorina sy maharitra hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angampiasa izy ary mahafapo hatrano ny vokatra azo ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka feno fatokisana miaraka amin'ny global ciment fantatra fa ho mafiorina ny tranonay ho an'ny fotodrafitrasa rehetra ataonay dia global ciment ihany no atokisanay mety amin'ny asa rehetra tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra global ciment ho mafiorina ny hoavy Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Taraiky le mail avec AP. Tia connexion titas. Denise Moussa t'a dit l'offre au Mireille. Ah, le bêtise à nouvelle recherche. Msutran fait one chundre. Souk fait Marianne San. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila me télécharge fiche fa trop bien t'es mi retourti. Ji, fa les resources à refa ou tenekwe à pitcha fibrine. Fibrine? Fibrine 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano tonga va haingana any amin'ny asa tao akaiky anao. Chez Batimax, la qualité se construit entre vos mains. Et pour les fêtes, vos outils préférés passent en mode réduction. Du chantier à la créativité, tout prend forme avec Batimax. Des offres exceptionnelles, jusqu'à moins 70% sur vos produits préférés. Découvrez tous les univers Batimax, sanitaire, luminaire, carrelage et bien plus encore. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity ho foanana mbay ary mijanona ho an'ny fanjakana ny RFT nan réserve foncière touristique hono ministra Lilson René de Roland Androany Tanozobe averina amin'ny fokon'olona ihany koa ny tanin'izy ireo amin'ny alalany opération domaniale la concertée na ny ODOC izay hovidin'izy ireo amin'ny sarany 5 ariary metatra toradroa tsara ndingana ho ny firaisamonim-pirenena fa tokony ho tohizana ho an'ny tombotsoany daholobe onona sainy. Antaonany maro no nitoloman'ireo vahoaka ao amin'ny nosy sakaty ny tolona ho fitakina ny zony. Antaonany maro ary isan'ny fanadihadiana nandeha matetika teto amin'ny Kolo TV FM ihany koa natanatin'ny fampalalam-baovao na fanadihadiana lanina ny momba ity raharaha ity izay nanehoana ireo trangana tsy fanaran-dalàna kolikoly fanapara-pahefana sy ny sisa. Ankehitriny azo ambara ho nodiventy ny rano natsakaina raha ny tolona natao hoy ny firaisamonim-pirenena kolektif tany izay isany nanaraka akaiky ity raharaha ity ihany koa. Zao kosa izy milamintsaina kokoa ka misaotra indrindra ireo izay niaino azy, niaino fitarainany ka tonga mihitsy nandriamato minisitry ny fanajariana ny tany sy ny raharaha-tany tany Nosy nanao fanambarana izay rendanitra ary nanome toky fa hanome titra ny mponina sakaty dia miandry sy manantena ny fanatanterahana izany izay tompoko. Tonga nijeriny olana ara-tany misy any Nosy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharaha-tany ny général Lilson René de Roland
tamin'ity androany ity ho an'ny nosy sakanty hofoanana ny bay ary mijanona ho fananam-panjakana ny réserve foncière touristique araky ny nambara ny ministra ity fanapahana ity izay efa noraisiny azo andriny anarvelo ministra tompony andraikitra tamin'ny taona 2024 fa tsy nampiary ny fitondrana rajoelina ka amin'izao fitondrana ny fanavozana izao no nandray ny fanapa-kevitra mahavelombolo fa tokony hotohizana ny ezaka ialana amin'ireo ayatsy havanana maro hoy ny firaisamony ny pirenena saingy nisy olana tsy voavatanteraka dia ny mikasika ny RFT na réserve foncière touristique ao Pasindava. Voalaza fa tsy mbola mahazo manao titre ao Pasindava Sakaty satria RFT io. Efa dingana tsara ny filazana fa hoesorina teo amin'ny RFT ny orinasa Green Madaland. Zay efa fanapahan-kevitra ny raisina tamin'ny taona 2019 fa tsy nampiarina hatramin'izao. Zava-dehibe tokoa zany. Saingy mbola misy rahona manjavozavo ihany ho amin'ny hoavy satria tsy fantatra izay hevitra ho raisam-panapa-kevitra ao aoriana momba io RFT Pasindava io rehefa ratro izay misoratra amin'ny fanjakana io RFT io. Koa mivelona fanantenana indray fa omby ny ezaka ataon'ny mponina Sakaty amin'ny fiarovana ny taniny sy ny zony ary manantena mafy fa anohy ny fanohanana azy ny vahoaka malagasy rehetra sy eran-tany toy izay efa niseho teo aloha. Nisongadina tamin'ity dian'ny ministra tany Nosy Be ity ihany koa fa averina amin'ny fokon'olona ny tanin'izy ireo amin'ny alalan'ny opération domaniale concertée izay hovidin'izy ireo amin'ny sarany 10 ariary ny metatra toradroa. Voalaza ihany koa fa ezahana atao manerana ny Madagasikara ity fikarakarana ny ODOC ity isy ny fiara-miasa sy fifampidiniana eo amin'ny ministera fohy be miaraka amin'ireo tompon-tany sy ny sefim-pokotany amaritana ny anjara-tan'ireo olona eny an-toerana. Ao ihany koa ny famolavolana ny fanavaozana ny andin-dalàna mikasika ny fahafahana mividy tany ho lasa 10 metatra toradroa raha 10 metatra toradroa izany teo aloha. Fa manao antsoava amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny gouvernemanta ary ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany hanao lara-pahamehana ny fomba fitantanana mahomby ny tetezamita ny firaisamonim-pirenena sy ny génération Z androany. Laza izy ireo fa mankasitraka ny fifampidiniana nasionaly ho an'ny fanavaozana ny Repoblika ary hanome tantsoroka ireo mpisehatra rehetra mandray anjara ihany koa. Nanao fanambarana ao amin'ny fomba fijerim-bonana sy antso amin'ny fandraisana andraikitra ny firaisamonim-pirenena ny génération Z ary ireo hery-velona samihafa androany. Mankasitraka ny hetsika fifambidiniana nasionaly ho an'ny fanavaozana ny Repoblika izy ireo raha ny fanazavana. No amafisin'izy ireo anefa fa hatramin'ny andraisan'ny filoham-panjakana ny fitantanana tsy mbola misy rafitra mazava napetraka handaminana ny fitantanana ny tetezamita. Manoloana izany, manao antsoavany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara, ny gouvernemanta, ny minisy-panjakana ary ny FFKM izy ireo mba hanao lara-pahamehana ny fomba hitantanana ny tetezamita. Dingana voalohany, fifampidiniana mampandray anjara ny rehetra amolavolany satan'ny feny tetezamita sy ny tondrozotra mifandraika amin'izany. Izay tsy maintsy mamaritra voalohany ny antony sy ny tanjon'ny tetezamita, ny faharetany, ny fomba fiasan'ny tetezamita, ny arofanina sy ny antoka ara-demokratika. Tsy maintsy hodiniana amin'izany ihany koa ny fepetra hanamafisana ny sy hiantohana ny tsy fitongilana ny androm-panjakana ankehitriny, indrindra ny anteny meram-pirenena, ny anteny meran-doolona, vao meram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana, tsarana avy mba lalam-pandroenana mba hiantohana ny fampifanarahana amin'ny fepetra takin'ny tetezamita sy hamerenana ny fitokisan'ny olom-pirenena. Dingana faharoa, fifampidiniana misokatra amin'ny rehetra mampandray anjara ny sokajin'olona rehetra miainga avy amin'ny fokotany ka hatramin'ny ambaratonga rehetra izay hiteraka paikady-pirenena ho an'ny fanavaozana miorina amin'ny zava-misy eny fotony ary mivoaka avy amin'ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Itsankilany, naneho ny heviny manoloana ny fanambarana nataon'ny FFKM izay nilaza fa nisaroana saina hanatrika ny fanokafana amin'ny fikaonam-pirenena izay ho atao rapitso Andry Rajoelina. Tokony hisy ny fifampiresahana, tokony hiainga amin'ny concertation na faka-kevitra iombonana ny raharaha tahaka izao hoy izy ireo. Fomba fijery an'ny FFKM sy ny mety PRG fampiresaka aminy zao zay. Fa ahoana tsara ny tonga tokony hitondrana an'le izy tokony miainga avy aty amin'le concertation voalohany zay zany zay zavatra zay. Dia io concertation voalohany io ny tena zava-dehibe indrindra. Raha miteny zao tsika ohatrany hoe andao anendry lehibe ny faritra vaovao indray dia efa be dia be tsy mitovy hevitra amin'izay inona moa zany ny ilana fanendrena lehibe ny faritra tsy olom-boafidy indray dia manaraka an'le teo aloha fotsiny
tokony fampiresahany zany hoe mbola ilaina ve ny fanendrena lehibe ny faritra ao anatin'le fitondrana tetezamita sa tsy ilaina le fomba fitatahana amin'ny akabe n'le tezatezamita mihitsy zany no tokony fampiresahana na dia io hoe ahoanakay zany no tokony hitondrana n'ilay fehikevitra fototra hitondrana n'ilay fandaminana n'le refondation vonina trany izy ireo anolotra ny tsitrapo ny fahaiza-manaony ary anome tantsoroka ireo mpisehatra rehetra mandray anjara amin'ny fametrahana tetezamita mahomby sy mampandray anjara sy ekeny rehetra raha ny fanazavana ao anatin'izao fanomanana ny fikonan-doha pirenen'izao mitaky nisy ny fikonan-doha manokana toy ny amin'ny siam-piariana lavan'ilona ihany koa mpisehatra amin'le tsi any amin'ny faritra tsinanana amin'izao fotoan'izao betsaka loatra ny atsindry ny fanararaotana mianjady amin'ireo tantsasa ny mpanangom-bokatra isan'ny taona ka tokony hojerena avokoa zany amin'izao fanavaozana eto amin'ny firenen'izao erinora zafamanana kolotoa masina tsy voaja amin'ny ankapobeny ny fifanarahana nisy teo amin'ny vondron'ireo mpanondrana letsi ny arahana tamin'ny mpanangom-bokatra ary ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria tomasina raha ny fitarainan'ireo mpisehatra eny fotony miaina ao anatin'ny fanambakana ny siam-piarena letsi ho any reto mpandraraha eny fotony reto nampiakarina ny vidiny 1 kilao tamin'ity taona ity saingy tafiakatra trany amin'ny 20 isanjato no esorina amin'ny lanja tena izy no raisin'ireo mpanondrana ankoatran'ny fotoana lany eo ampilaharana amin'ny fampidirana ny letsi izay mety hiteraka fatyantoka tanteraka ho an'ny mpanangom-bokatra raha mihoatra ny fotoana ahafahana mitazona ny kalitao ny letsi satria ity resaka sery letsi ity ma dia raha sy petraka ity fa mandavan-taona sy misy atao foana ka zay zavatra zay misany tegna iantsovanay an'ireo le fitondrana havo indrindra na ny eto an-tanàna na ny agny Antananarivo mba hahisy fikonan-doha tegna matomboka mihitsy iarahana amin'izay ireo le exportateur sy zay ampanorana letsi sy ny reto le tantsaha zany satria mampalahelo loatra eza ve letsi indesinao eza raha sy ny fagnarana zany atao ve 20% 25% zany ve dia sy raha fagnambakana ny tantsaha amban'le zay mpitorana letsi sy raha letsi ratsy akory izy io fa tsara ataony 20% dikan'izany ane sy marina zany kaza hoe fagnambakana rehefa mody natao hoe agny amina 10 150 zany le prix ndefa mipetraka ary amina 5 000 pila ohatra ka amin'ny pourcentage mipetraka io fagnambakana zany aminay hoe fagnanaovana karaha sisy dikany collecteur zany le izy ka zay zavatra zany tegna mampalahelo anay satria ny antony zay mampidy bola mifanjakana eny amin'ny ipatanty ataonay io ay zany mampitaregna anay ary magnaraka an'izany tamin'ny vidin'ny tiletsi ity teta fa ny fagnarahana tany amin'ny chambre de commerce fa hoe sy midina jusqu'à hatramin'ny farany ndefa ino au revoir ny sasagna afaka des jours efa nampidigniny agny amina 8000 9000 zany ny farany vidin-detsi zany zany dia zavatra sy fagnarahana daholo dikan'izany mbola fagnambakana fogna zany aminay dia ny magnaraka an'izany ny em-vola ny frena em-vola tompoka efa nampimenimenina mihitsy ary tegna ko mihitsy efa nimenimenina an'io fa ela mihitsy fa zany hoe zao zay vao tafavondrona zaho ve zaho andafo raha ndraika zany dia zaho andafo raha aminao zany dia zaho ndraiky iantoko ifreny alaky volako amin'ny ary amin'ny em-vola tokony zareo société misehatra amin'ny resaka io frais em-vola io fa sy zay collecteur zany tokony ho izy ka angatahiny mafy zany mba sy herina koa mitona ho avy tokony hosokafana amin'ny mpandraraha maventy maro kokoa ny fanondranana letsi makany amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba hisian'ny fifaninanana madio sy mangarahara eo amin'ny fanangonam-bokatra tegna manana sosin-kevitra zahay ya satria izy io moko zany tsy haiko le antony fô tsy mitovy amin'ny sehatra jiaby satria maro zany zao na manjatony zany zao olo tianao exportation fa voafetry zela ihany aono accepter ny fanjakana magnondrana le letsi agny ivelany le antony aloha tsy mazava aminahy ary tsy tokony ho izy fa raha io ny velatra maro zany ny mpagnondra maro zany ny mpividy dia mandeha normal zany vidiny tsisy fagnambakana satria firenena maro ane mily letsi avy aty Madagasikara ke aminahy zany eritreretiko hoe atao maro zany groupement misehatra amin'ny fagnondramagna letsi ivelany ataoko vaha olagna be mahalany kalitao maro amin'izay fotoan'izay ary tsara vidiny plus koa mbo voahaja zany le contrat ny fagnarahana le olagna teto ne 2150 ariary ny fagnarahana tamin'ny voalohany sasany ndraiky aloha misy nitazogno jusqu'à amin'ny farany sasany deux jours ny fa miala izy amin'le contrat fa midigna agny amin'ny 15 midigna agny amin'ny 7500 zany ny ivarotany ory atreto varina amin'ny fanomezan-danja ny tsena iraisam-pirenena ny mpiatsehatra rehetra voafetra ihany anefa ny tahany lanja azo ahondrana makany ivelany tsy mbola misy ihany koa ny paikady mazava anomezana sehatra ny tsenam-barotra anatiny ho aneto Madagasikara antony lehibe izay nampiena farany ambany ny vidiny letsi tamin'ity taona ity rehefa tsy noraisiny ny mpanondrana
manoloany izay resaka fikoanan-doam-pirenena nanomboka amin'ny fomba ofisialy ara-pitso eny vado izay nanao fanambarana ny teo anivony FFKM foibe tamin'ity ala ity andao arahantsika avy hatrany mahakasika izay. Ia, amin'ity dinika fanavaozana Madagasikara ity moa zany dia niantso ny vahoaka malagasy tsy vaky ny FFKM handray anjara feno sy mavitrika amin'izany satria tsy an'olombitsy Madagasikara fa atsika malagasy manontolo, Madagasikara ny malagasy, Madagasikara ny gasy rehetrarehetra. Dia noho ny antso iny dia antsoina daholo zany izay olona rehetra atao amin'ny fiteny mahazatra hoe manana ny fahafahana ara-moraly, ara-dalàna, ara-tsaina, ara-batana mihitsy aza satria ny marary tsy ho afaka hiatrika izany sy ny sisa. Dia arak'izany dia izay no antony anaovana niny hoe antsoina ny olona rehetrarehetra satria nataon'ny malagasy izy ity. Mety misy any zany olona tsy ho afaka hanatrika an'io no ny antony satria hikatsanana ny fahafahana, hikatsanana ny fiadanana malagasy ity hikatsanana ny fandrosoan'ny malagasy. Ka raha olona androso dia tsy maintsy apetraka mba isy tsara ny fahalalana ho an'ny rehetra ary indrindrindrindra sanatria efa fiadanana sy fandrosoana katsana fa tsy hoe ametraka olana indray. Dia izany indrindra no ilazana hoe isika malagasy ndao hiara-dalana, hifandray tanana, handeha hiaraka ampandroso any Madagasikara mba hanana Madagasikara vaovao isika. Ka izany indrindra ary mety efa betsaka aminareo nahazo invitation, mety misy koa tsy nahazo invitation satria eo ny fahateren'ny trano aloha satria telonjato sy arivo ihany no tafiditra ao. Dia izay indrindra ary mba mandefitra kely isika, tsy hoe sakanana ny atongavana eny fa tena entanina aza mba hisy ny fimbonam-po, hisy ny fimbonam-panahy sy ny firaisan-tsain'ny malagasy ho an'izany asa masina fampandrosoana Madagasikara izany. Dia entany isika menakavy raha sanatria mety tsy tafiditra ao anatiny dia mba mandefitra kely eto ivelany fa hain'ny malagasy foana ny mifandamina amin'ny zavatra toy ireny. Ramatoa lehibe iray fantatra fa mpivarotra ao an-tsena Sabotsina Mena no hita faty teo Andoharano fokontany Antsinana-tsena io maraina io. Tovolahy manodidina ny 17 taona ihany koa no hita faty teny akaikina hotely iray eny Ankadindratombo androany maraina. Ireo indray no isan'ny vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV tamin'ity androanyity andao arahantsika mikasika izay. Hoentina aminao izao indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV ho an'ny androany. Nandritra ny herinandro miisa 20 ny fitarainana sy fanamarinana voaray tao amin'ny tambazotra Fosika. Manapirofo ny fandraisana anjaran'ny mpisehatra rehetra amin'ny ady atao amin'ny kolikoly sy ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny sehatra ny fampianarana ambony izany. Misokajy toy izao izany: diplôma sandoka 20, sokajy divers fisehoana sandoka tsirariny, fanararotana 20, fandraisana mpiasa tsy ara-dalàna 10, tolotrasa sy tolotra fiofanana tsy ara-dalàna 10, kolikoly miisa 10, erisetra miisa 4. Ankoatr'izay, ramatoa lehibe iray fantatra fa mpivarotra eo an-tsena ny Sabotsina Mena no hita faty teo Andoharano fokontany Antsinana-tsena io maraina io. Efa tonga nanao ny asan'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny CSB2 Sabotsina Mena sy ny polisy-pirenena ny fokontany nentina hamonjy ny trano fonena ny razana. Mbola tsy fantatra mazava ny antony nahafaty azy. Tovolahy manodidina ny 17 taona eo no hita faty teny akaiky ny Hotel Sky Blue Ankadindratombo Baibasy androany maraina. Mbola tsy fantatra ny zavan-tranga marina saingy efa tonga eny an-toerana ny mpitandro filaminana manao ny fanadihadiana ka andrasana izay mety ho toingy na tsy fandriam-pahalemana na disadisa-piarahamonina no tarika tamin'ny fahafatesana. Efatra andro ny mpamely no natory teny an-dalana noho ny faharatsian'ny lalana raha ny voalaza ny loharanim-bavao. Avokany, simba daholo ireo litsi tamin'ny nagaraba maromaro na daniana vola no kasaina amidy any Antsohihy. Velotaraina araka izany ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fa 12, manoloana ny voka-dratsy ateraky ny faharatsian'ny lalana.
la fomba vao afa isy fitsinjarana asa isaky ny siam-piariana 720 anatsarana ny sehatra ny asa tanana ho ministra ny fizahantany sy ny asa tanana voninalohana ny asa tanana ny fanjakana hoentina mampandroso ny firenena sy anjy fandrova iny ny vita malagasy ihany koa ireo no isan'ny songadana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny dinika nasionaly anatsarana ny sehatra ny asa tanana malagasy tamin'ity andro anty. Avozona tanteraka ny sehatry ny asa tanana hoy ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Lili Rafaralahy. Efa nisy ny asa vita tany amin'ny faritra 420 ary tsy ho latsa-danja amin'izany ny eto amin'ny faritra sasany. Ireo asa vita ireo no tsinjaraina asa isaky ny taranja na filiera eo amin'ny sehatry ny asa tanana izay toana ny fanjakana ary nekena tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly. Omena lanja manomboka eto ny asa tanana malagasy. Novaina mihitsy satria anatin'ny fanavaozantsika izao dia efa nisy ny asa sahady nataon'ny isaparitra no tarihan'ireo taleparitra ny fizahantany sy ny asa tanana. Isy fitsinjarana asa mbo mihery ao isaky ny filière. Misy filière 420 ny asa tanana tsy misy ho latsaka na ray azy ary ireo sehatra rehetra ireo dia azo antoka fa tsy maintsy hamoaka fehi-kevitra izay fanavaozana izay atao anatin'ity fakakevitra nasionaly karakaraintsika ity. Izay no ilazako hoe tena fanavaozana fa tsy saritsarina fakakevitra akory. Tanterana rapitso eny amin'ny CCI Ivato araka izany ny fanokafana ny fakan-kevitra nasionaly na ny concertation nationale eo amin'ny sehatra rehetra izay tarehany FFKM raha ny fanazavany ny minisym-panjakana misahana ny fanavaozana. Ny antso ireo olona manana hevitra rehetra ny tenany aneo ny heviny entina anovana ny lalam-panorenana idirana amin'ny fifidianana madio. Zavatra hitranga rapitso eny amin'ny CCI Ivato lancement officiel ny concertation nationale. Na ny mpitondra teo aloha na mpitondra amin'izao fotoana na ny mpanohitra ny fanjakana na ny manohana ny fanjakana na ny antoko politika na ny fikambanana fiarahamonim-pirenena rehetra na ny olon-tsotra na ny olona rehetra izay manana hevitra indrindrandrindra fa ireo tanora Gen Z dia antsony daholo ny fikambanan'ny behivavy, fikambanan-dehilahy, ny tantsaha, ny mpanao asa tanana, ny mpandrarà, ny rehetrarehetra tsisy akanavaka zany antsony daholo hitondra ny anjara birikina. Nanomboka androany tsy hivona ary itoeram-pitso ity dinika nasionaly ho fanatsarana ny tontolon'ny asa tanana malagasy ity. Ho jerena avokoa ka hitondrana vahaolana izay rehetra marary ireo mpisehatra, miaingany amin'ny akora fototra, hatrany amin'ny fitadiavana lalam-barotra sy ny fanatsarana ny isa-tokantrano. Andrasan'ny maro ny isin'ny vokatra azo tsapahitanana eo anatrehan'izany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahantsika amin'ity ala ity anaiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny rapitsondray ary veloma tompoko. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.